miarabantsika rehetra ary namana malala isany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika no hiarabana antsika amin'ny fo falifaly izay namiramirana nitsidiana anao any amin'ny toerana maro isan-karazana izay misy anao any. Fahamarinana manova fiainana. Hebreo 4:12 mahakasika ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:12 manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Boky mahagaga ny Baiboly, boky mahagaga. Iza moa tsy miresy lahatra isika ny amin'ny asan'ny Baiboly. Rehefa mandinika ny Baiboly, mandinika lalina ny Baiboly, ary tsy mandinika ny Baiboly amin'ny fombantsika, dia hisy fanovana lalina sy goavana iseho amin'ny fiainantsika. Maro ireo fanandramana sy fijoroana vavolombelona izay efa nitranga tamin'ny herin'ny Baiboly, ny herin'ny soratra masina, manova zavatra. Aoka hodiniana amin'ny fahazotoana ny teny rehetra, satria ny asan'ny teny no maneho ny kleman-toetrantsika, ny asan'ny teny no manova antsika. Ao anatin'ny Baiboly ao misy teny manindrona, ary ny vokany dia izao, ny fanahy masina no manampy antsika hiova amin'ny toetrantsika. Raha tsy nandinika ny Baiboly tsika dia tsy hitantsika ny hitondrana ny fiainantsika. Rehefa nandinika ny sokatra masina dia hitantsika ny hitondrana ny fiainantsika, ary ny fanahy masina no manome hery antsika hanova ny fiainantsika. Fahamarinana manova. Raha tena kristianina marani-tsaina isika dia hitoetra eo amintsika ny tanjaky ny fivavahana, ary tsy ho tototry ny fahasarotana samy hafa eto amin'izao tontolo izao isika. Raha tena kristianina marina isika dia hitoetra ao anatintsika ny tanjaky ny fivavahana, halemy ny fontsika feno fitiavan-tena, feno fankalana ny hafa, tsy miraika amin'ny asan'Andriamanitra, halemy ny fontsika manindrahindra tena sy mitokatoka-monina. Raha tena kristianina marina isika, fa hitoetra eo amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra isika. Indraindray dia mandeha alohan'ny tenin'Andriamanitra ny faniriantsika sy ny fitiavantsika. Aleon'ny tenin'Andriamanitra no andeha alohantsika. Sarobidin'ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina, mitondra fiovana manan-danja eo amin'ny fiainantsika, ny toetra mampanantsika. Ny Baiboly manindrona toy ny sabatra roa lela, mampisaraka ny aina amin'ny fanahy. Iza ny tsy ovaovan'ny tenin'Andriamanitra, iza ny tsy ovaovan'ny tenin'Andriamanitra? Ireo izay mandeha alohan'Andriamanitra, tsy mangataka ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny mba hanova antsika. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ry namako, mitokia amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny Baiboly no raisitsika ho filamatry ny fiainantsika, dia ho tarian'Andriamanitra araka ny sitrapony isika. Hivavaka isika. Ry tompo tsara, misaotra anao izay fa noho ny teninao dia afaka mandresy izay. Noho ny teninao dia afaka miova amin'ny toetra ratsy mba hifanaraka amin'ny sitraponao izay. Noho ny teninao dia afaka mahita ny fahasoavana. Noho ny teninao dia afaka vonjena izahay. Tompo, omeo hery mba hamakina ny teninao, omeo fotoana mba hamakina ny teninao, ary omeo anay ny fanahy masina hanova ny toetranay mba ho zanaka marina ho anao izay. Da io ny tsirairay manaraka ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.